Sergi Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Vous présente Nivava. Olona telo ka roa teratany malagasy no tratra tao amin'ny saranam-piaramanidina international Prince Saïd Ibrahim tany Komoro niaraka tamin'ny Lingot d'Or milanja 700 kilao. Tsy mbola misy ny fanazavana ofisialy mahakasika ity raharaha ity. Raha ny agamaovao volamena naondrana antsokotsoko avy eto Madagasikara ireo tratra ireo. Olona roa amin'izao fotoana izao natao garde à vue isan'ny tompona andraikitra tamin'ilay sambo MS Français araka ny fanazavana avy amin'ny lehibe ny fampanoavana fitsarana ambaratonga voalohany Fenerivo Atsinanana mbola mitohy kosa ny fikaroana ny tompon'ny sambo. Matsiaro sahirana noho ny fahatapahan-jiro matetika ireo CSB eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Manansaratra ho izy ireo ny fitahirizana ny vaksiny raha mitohy ny fahatapahana. Fioram-pefy ary mahavoasaza ny tsy fanaovana tatitra ny fampiasam-bola eo amin'ny tontolon'ny fifidianana namafy ny mahazava-dehibe izany ny antoko HVM. Maresaka iraisam-pirenena any Brésil maheran'ny 20 no namony eny noho ny fiakaran-drano nateraky ny rotsakorana tato anatin'ny ango maromaro. Mahatratra hatrany amin'ny 3,9 ireo mponina voaterina findramonina. Ny andinindimy rehetra. Salandra tompoko lasy tompoko fotoana vaovao to amin'ny École TV Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia olona roa amin'ny fotoana izao natao garde à vue izay isan'ny tompona andraikitra tamin'ilay sambo MS Français araka ny fanazavany lehibe ny fampanoavana fitsarana ambaratonga voalohany ao Fenerivo Atsinanana. Mbola mitohy kosa ny fikaroana ny tompon'ny sambo Henri Florio. Taoriny ny fisian'ny loza izay namoizana ain'olona maro izay niara-dita amin'ilay sambo MS Français izay tra-12 tao antsiraka sonerany vongo farany teo nanokatra fanadihadiana lalina ireo tompona ndraiky mpanjakana maro samihafa amin'izao fotoana izao. Vokany olona miisa roa izay presque kombakomba niaraka tamin'ilay sambo no efa voasambotra hatreto ary atao andromasina garde à vue araka ny fanampanazavana azo avy ao anivony lehibe ny fampanoavana fitsarana ambaratonga voalohany ao Fenerivo Atsinanana ao. Mbola mitohy kosa ny fikaroana ilay tena tompon'ny sambo raha ny fanazavana. Dia efa misokatra ny fanadihadiana ary tsara ny mampafantatra antsika fa efa misy olona voasambotra mikasika ny raharaha ity ary atao andromaso ao amin'ny ampitandry filaminana. Izay rehetra nandray anjara mivantana na ankolaka na tonga n'ity loza ity izany hoe ny miraitry kombakomba na tonga n'ity loza ity dia tsy misy ho afabela fa tsy maintsy atolotra ny fitsarana ary ampiarina aminy ny lalàna manan-kera eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Eto zany izahay dia manao antsoavo amin'ireo izay manana loharano vaovao mikasika n'olona rehetra izay nandray anjara mivantana na ankolaka n'ity raharaha ity dia mba tsy salasala anatina ilay avy hatrany na anatina ny mpitandry filaminana mba atao fanadihadiana. Amin'izao fotoana izao moa dia karoina na ny tompon'ny sambo na izay rehetra na iza izay rehetra nandray anjara mivantana amin'ity raharaha ity na ankolaka araka ny lazaiko teo dia tsy maintsy atolotra ny fitsarana ary ampiarina aminy ny lalàna manan-kera eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ankoatra ireo olona roa izay natao andromaso ireo, olona maromaro ihany koa no efa vita fanadihadiana hatreto ary mbola karoina fatratra kosa ilay tompon'ny sambo izay sady mpanamory ity sambo MS Français ity izay voalaza fa isan'ny tompon'antoka tamin'iny raharaha iny. Olona telo ka teratany malagasy ny roa no tratra tao saranam-piaramanidina international Prince Saïd Ibrahim tany Komoro niaraka tamin'ny Lingot d'Or milanja 700 kilao. Tsy mbola misy moa ny fanazavana ofisialy mahakasika ity raharaha ity raha ny angamaovao volamena naondrana tsokosoko avy eto Madagasikara ireo tratra ireo miantarandriana evo.
raha toa ka tsy mbola miravina ny raharaha volamena telo amin'ny fitopolo faingo 5 kilao ny ondrana tsokosoko ary sarina tany Afrika Atsimo. Teratany malagasy miisa roa indray ny tratra tany Komora, niaraka tamin'ny volamena milanja 7.70 kilao araka ny fampitam-baovao androany tamin'ny pejin'ny Gendarmerian'ny Komora. Miisa telo ny tratra tamin'izany ary roa tamin'izy ireo ny teratany malagasy. Araka ny angom-baovao, volamena avy eto Madagasikara na ondrana tsokosoko any ivelany ireto tratra tany amin'ny seranam-piaramanidina internasional Prince Said Ibrahim tany Komora ireto. Tsy mbola nisy kosa ny fanazavana ofisialy avy amin'ny tompon'andraiki-panjakana mikasika ity raharaha ity, fa ny taniana mipetraka ny hoe misy ifandraisany amin'ny tambazotra tamin'ilay mpanondrana tsokosoko ilay volamena telo amin'ny fitopolo faingo 5 kilao ve ireto tratra tany Komora ireto. Raha tsy ahivina, mbola nisy ireo nokarohina tamin'iny raharaha iny. Tsy fantatra araka izany raha toa ka iray amin'izy ireo na misy ifandraisany amin'ireo nokarohina ireto tratra tany Komora ireto. Raha jerena ihany koa ny mikasika ny fahatongavan'ireto volamena 7.70 kilao tratra ireto ho an'ny androany, tsy nisy ny sidina avy aty Madagasikara nakany Komora. Miisa roa ihany koa androany ny sidina ny ainga teo amin'ny seranam-piaramanidina internasional Prince Said Ibrahim, ny iray nakany Addis Abeba ary ny iray kosa ny azo an'ny Dar es Salaam. Izany hoe efa tafiditra teny an-toerana mialoha ireto volamena ireto. Tsy fantatra raha toa ka tamin'ny alalan'ny fitaterana-dranomasina na sidina ny nahatongavan'izany tany Komora. Saingy araka ny fahatratrarina azy tany an-toerana izao, mazava fa nokasaina naondrana tamin'ny iray tamin'ireo sidina nisy androan'ny ainga tao Komora ireto Lingodora ireto. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mahatsiaro sahirana noho ny fahatapahan-jiro matetika ireo CSB eto Antananarivo renivohitra sy manodidina. Manao sarotra ho izy ireo ny fitahirizana vaksiny raha mitony fahatapahana eto Andriatsiravo. Ankoatra ireo hôpitaly lehibe, ny Kianja Barea, ny Kianja Maitso Analamahitsy, Andraharo sy ny Eny Akatso, mandray ireo olona tonga hanao vaksiny adina amin'ny Covid-19 ihany koa ireo CSB. Olona sedraina manoloan'izany anefa tato ato, ny fahatapahan-jiro lavareny. Fitahirizana moa zany atao aminay CSB dia misy fitahirizana vaksiny amin'ny frigo dia mahasosotra mihitsy moa rehefa tapaka ny jiro satria atao aminay tsisy groupe fa jiron'ny jirama dia rehefa tapaka moa zany ilay izy dia mijaly kely dia maniza moa zany zay rehefa tapaka ilay izy avy tapaka plus ny 6 heures moa zany ilay izy dia miantso an'lehibe dia nindray dia placena any amin'ny centre somary ngedangeda ilay vaksiny mba tsy le température oui misy température tsy maintsy gardena fa le chaîne de froid zany tokony tsy simba ohatra ny vaksiny rehetrarehetra ihany fa manjary simba ilay izy raha tapaka ilay chaîne de froid io. Fepetra noraisina manokana ho an'ny ento-namontana ny mamindra ireo vaksiny avy hatrany raha mihoatra ny ora enina ny fahatapahany herinaratra. Ho an'ireo CSB sasany, miantso ny tompona andraikitry ny chaîne de froid avy hatrany raha toa ka tapaka ny jiro, ka izy no mamaritra izay tokony atao. Misy ihany koa ireo CSB manana fitaovana manokana izay sady mandeha amin'ny petrolina no mandeha amin'ny herinaratra. Ankoatr'izay, tsy maintsy araha-maso matetika amin'ny ilay antsoina hoe frysistage ny température ny vaksiny. Izany hoe amin'ny ankapobeny, mitombo ny asa sy ny fahasahiranan'ireo mpitsabo, vokatry ny fahatapahan-jiro. Ireo mpanao vaksiny anefa mitombo ihany koa, indrindra atao anatin'izao herinandro farany ho an'ny taona 2024 izao. Fiaritra aloha tato niakatra be mihitsy ny isan'ny mpanao vaksiny, tena niakatra. Eo amin'ny moyenne eo amin'ny 30 personnes par jour manao vaksiny. Fa amin'izao moa zany zareo miasety dia izay ilay izy. Fa misy fotoana rehefa tokony 2 médecins zay miasety, da ny fotoana izy rehefa tafakatra 50 minutes ilay vaccination. Mbola ambany ny tahany fanaovam-vaksiny atao amintsika ka anentanany mpitsabo hatrany ny mponina, anantona ireo toerana natokana ho an'izany. Manana karazam-vaksiny maro isika ankehitriny ka afaka misafidy izay maharesy lahatra azy tsirairay avy. Tsy ahivina hatrany, taozy 2 ny vaksiny Pfizer, taozy 2 ihany koa ny Sinopharm ary taozy 1 ny Johnson & Johnson. Manoloana ny firongatry ny Covid-19 nanamafy ny fanentanana ny isam-batan'olona ny antoko malagasy sy miara-miainga ary mampirisika ny rehetra andray andraikitra amin'ny fanaovana vaksiny. Manainga ny rehetra ihany koa anaja ireo fepetra sakana rehetra ary mankahery ireo mpitsabo izay miray hina amin'ny asany manontolo amin'ny fanavotana ny mpiray-tanindrazana amin'ny azao fotoana izao. Fananizatsika ny vaovao kosa indray dia foarampefy sy mahavoasazy ny tsy fanaovana tatitra amin'ny fampiasam-bola eo amin'ny tontolon'ny fividianana. Nanamafy ny mahazava-dehibe izany ny antoko HVM Yves Richard. Tsy azo ekena ny tsy fanaovany kandidat tatitra ny fampiasam-bola tamin'ny fividianana isan'ambaratongany. Nandraisana izy ireo anjara teto amin'ny tany sy ny firenena. Raha ny tatitra avy amin'ny CCFVP na ny Commission de contrôle de financement de la vie politique,
manamafy ny tsy fanarahan-dalàna andrafitra misy io, pirofo mitohaka amin'ny tsy fanarahana ny lalàna velona ihany koa izany, hoy ny faneho-kevitra ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM. Misy an'izany hoe anankiray anatin'ny 6 000 mahery ny candidat mera sy ny conseiller no mba nanao ny tatitra arabola nefa dia lalàna ny mavetra an'izany zany isika natsangana io a tamin'ny 2024 anara-maso ny vola amin'ny fikirakiraina amin'ny resaka ara-politika amin'ny fifidianana fitarainana fotsiny sisa ny ataon'ilay komity mpanara-maso zay ao anatin'ny rafitry ny fitsarana isika anie zany ny tena anisan'ny tompon-daka eo amin'ny tsy fanarahan-dalàna raha reny no jereny ary anisan'ny tena nanahirana azy zany tamin'le fehezana farany lazainy zareo dia hoe toa ohatrany tsisy ny azo atao intsony satria efa lany le olona fa lany président lany mera lany izao a. Lavitrezaka ny fampiaran-dalàna eto Madagasikara raha tarafina avy amin'izay. Ankoatra ny fanaovana tatitra ny fampiasam-bola tamin'ny fividianana, sehatra maro no ahitana ny fioaram-pe-fonina ambarany mpandrindra nasionaly ny antoko HVM hatrany. Isan'izany ihany koa ny mahakasika ny fitantanana ny vola fanampiana azon'ny Madagasikara ety miady mivana aretina Covid-19. Za zao dia anisan'ny nanahirana mihitsy ny eno andry zareo amin'ny tao anatin'ny Cour des comptes nilaza hoe nanahoana ny fitantanana ny vola teto amin'ny firenena tamin'ilay Covid dia hoe toa tsy nitsirianareo dia namaly zao ilay tompon'andraikitra voalohany tsy navela ny fitondram-panjakana hitsirika an'io zahay. Manahirana izany. Zay kosa aloha tsy nanao an'izany mety misy ny sisika tany anazy zany ary ireo anatin'ny fitsarandreo dia arovany lalàna amin'ny fantanterahana ny asa vitsy ny olona manana an'izany misy ny tsy manana an'izany ombany lalàna izy ahoana ny lazana pabe maso zay dia tsy navelany zareo zany tena fanitsakitsana lapandroena zany ataon'le olona tsy manena ka zay no lazaiko hoe tsy hoe indrindra zay avaviny tondro tsy tonga lafatra mihitsy akory tsy afaka hiteny an'izany. Takina araka ny faneho-kevitra ny Siny Mangarahara amin'ny fitantanan-draharaha, indrindra ny volam-panjakana eto amin'ny tany sy ny firenena tsy tokony hibahan-toerana ny kolokolo sy ny gaboraraka raha toka ny fikatsahana ny tombon-tsoa-bahoaka mana no jereny. Raha ny mahakasika ny vola fanampiana azo hiatrehana ny Covid-19 manokana, andrasana amin'ity herinandro ity ny tatitry ny fitsirihana natao mahakasika ny fampiasam-bola azo araka ny fampitambavao ataon'ny FMI ny 9 Oktobra. Indrindra manoloana ny feo mandeha mahakasika ny fisina fanodin-kodinam-bola teo anivon'ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka. Lafim-baovao hafa kosa indray dia 7 anatin'ny herinandro ny mpivady tonga amin'ny soram-panamadina eny amin'ny boriboritany faharoa nanomboka ny fiandohan'ny volana Desambra teo. Entitra araka izany fepetra entina misoroka ny mety ho fiparitany valina aretina eny amin'ny toerana Ivry-Richard. Avy dimy eny raha mitamy teo aloha ny mpivady tonga amin'ny soram-panambadiana eny anivon'ny boriboritany eto Antananarivo renivohitra nanomboka ny fiandohan'ny volana Desambra. Raha ho an'ny boriboritany faharoa nanaovana fanadihadiana, tafiakatra 7 ny fisoratam-panambadiana anatin'ny 2 andro anatanterahana azy eny amin'ny toerana. Rehefa volana Desambra dia mitombo ny isan'ny olona sy manao an'izany fisoratam-panambadiana ara-panjakana izany. Raha amin'ny aty manokana zao raha ny herinandro ity dia 7 no olona mitonga misoratra zany hoe ny alakamisy 7, 20 dia ny zoma koa moa zany 7 natonga an'ilay zoma dia zao satria raha tokony hoe sabotsy ny andro anankiray anaovana azy fa noho n'ilay hoe andro sy fiasana satria farantaona ny zoma dia naroso sabotsy naroso zoma ny tokony asabotsy sady mety setra sady koa isika amin'ilay hoe tsy vangongo raha alakamisy fotsiny amin'ilay resaka hoe amehana ara-pahasalamana sy amin'ny fandaminana manokana amin'ny resaka fanambadiana. Anjatony araka izany ny olona tonga mifamezivezy eny an-toerana mandritra ny 2 andro anatanterahana ny fisoratam-panambadiana. Tsy maintsy namafisana manoloana io ny fepetra eto misoroka mety ho fianaka mivalana aretina. Nomena ndraikitra goavana anatin'izay mivady mikasa noro-tokantrano ka misy ny fampiofanana azy ireo. Tanjona ny anamafisana ny fanentanana ny vahinina sainy amin'ny fanajana ny fepetra sakana. Za mivady zany ilay mpianakaviana dikan'izay mbola volakonana anankiray ka mandesy lahatra izahay amin'ny resaka fampiasana ohatra fotsiny hoe resaka azobosy satria manko izao mbola hitanay hoe mila fanampiana fanentanana dia na mifanaovanao kazobosy fotsiny ary dia efa manentana ny hafa sady mampatsiazy fa mbola ao anatin'ny
ady atao amin'izany coronavirus zany na tsy manentana ary ianao ambavo dia ny fihetsika ataonao dia izay fanentanana fandresendahatra n'ilay mpivady zay sehatra ho anay koa io mba fahanay tena manentana maka fotoana mihitsy hoe atraiza matompona andraikitra anao marina fa tokantrano io fa tompona andraikitra koa ianao ny fiarahamonina ka na tsy resaka tokantrano ary dia ianao koa zany hoziziny vazaha hoe vecteur de message porte de message afahanao mampita koa manodidina fianakaviana sy ivelany. Maro ny tombony azo mivady mikasa hanoro-tokantrano amin'ny fampiofanana iarahana izy ireo amin'ny komuna Antananarivo renivohitra. Ankoatra ny fanomezana toromarika amin'ny fiaraha-mientana amin'ny ady amin'ny Covid-19, antony anentana amin'ny boriboritany ny fandraisana anjara mahavitrika izy ireo ao anatin'izay. Tontolon'ny fisoratam-panambadiana izay hatrany tena sina fanavaozana ny fisoratam-panambadiana sy ny famatorana kokoa an'ireo iroso amin'izany eto amin'ny komuna Ampitatafika no isan'ny famampiatra izay arahana amin'ny ministeran'ny fitsarana. Ionina saina. No mafisina ireo fipitra na ampitomboana ny pitsopitsony mialohany irosona amin'ny fisoratam-panambadiana mba hisiny ny famatorana kokoa ho andro mpivady vao araka ny fanavaozana nentin'ny ministeran'ny fitsarana. Ny fiovana zany ny anay taloha raha 10 andro ny idiran'ny dossier fametrahana anazy eto amin'ny komuna zany, zao 12 andro afahana manao petadrindrina ireo olona isoratra. So efa misy ny soratsoratra ny avelany any dia afahan'ny olona manao fanohanana zany zay. Zao moa zany na mafisina tsara le hoe lehilahy sy vehivavy ny manao fisoratam-panambadiana. Eo amin'ny tsy ampy taona latsaka ny 12 taona tsy maintsy mila ordonnance ny fitsarana raha tsy ampy taona. Fa teo aloha mila fanomezan-dalany ray aman-dreny fotsiny legalisena taloha dia vita. Misy fanavaozana le lalàna taloha. Nahitana fitomboana ireo olona miroso amin'ny fangatahana fisaraha-panambadiana antony mahazava-dehibe izao fanavaozana izao. Raha jerena aloha ny fisaraha-panambadiana araka ny didim-pitsarana tonga eto aminay dia mitombo hatrany ireo olona misara-panambadiana. Eo aloha mbola tsy fahamatorany olona roa hivady. Sady raha jerena tena hita mihitsy hoe tena misy tanora ohatrany tsy dia tena tompon'ny heviny loatra amin'ilay fanambadiana izy ireo. Antaniana foana izy tompoko hoe sitrapo dia eo izy. Nefa jerenao le izy tena vetivety araka le didy tonga dia misaraka. Misy vita soratra 3 taona dia efa vita le divorce. Ao koa ny vesatra le fiainana amin'ny mahatanora anazy dia hita hoe tsy zakan'le tanora loatra le adi-piainany. Aparitaka amin'ireo komuna rehetra manerana ny nosy ny fanavaozana nentina tamin'ny fisoratam-panambadiana arahina fanofanana raha ny fampitam-baovao ray teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana. Ho an'ny komuna Ampitatafika manokana maheriny 10 ireo ny soram-panambadiana tamin'ity taona ity. Taremarika izay isan'ny ambony indrindra tao amin'ny komuna. Fotoana mabetsaka ny fanafarana entana any ivelany izao fetan'ny farantaona tahaka izao ho an'ny mpandraraha iray izay misehatra amin'izany mitombo avoroen'ny fanafarana Michela Renarzona. 7 isan-jaton'ny entana afaran'ny olona amin'izao ankatoky ny fetin'ny farantaona izao no avy any Europe raha mikasika ireo entana de marque. Raha nantotanisa ny tombo avoroen'ny fanafarana entana any ivelany indrindra nanomboka ny fiantombohan'ny fiparian'ny valinaretina Covid-19. Niakatra satria ny olona mijanona any an-tranony dia alohan'ny olona manao plutôt achat en ligne fa tsy satria tsy hena koa mihidy raha teo dia iny zany vao mena piroborobo ny achat en ligne. Ao surtout akaikin'ny fety zao tena mandeha tsara mihitsy le izy. Ny antony manko marobe zany ny entana tsy hitan'olona eto toerana. Misy koa ny olona zany mitaky kalitaona entana zany somary ataoko hoe authentique zany na hoe de marque zany. Dia ireny zany tena fanafaran'ny olona atao aminay. Raha ny fiakaran'ny client aloha zany zao tamin'ity akatokatoko ny fety dia azo lazaina hoe niakatra teo amin'ny 2 fois plus 200% anoany mihitsy zany ny marché tamin'ity fety ity. Kategoriana entana tena be mpanafatra zao atao aminay dia ny matériel ao amin'ny resaka teknôlôjia aloha mazava ho azy ny high-tech, ny matériel informatique zany tiako teneny eto, ny resaka téléphonie mobile, ny resaka accessoire amin'ny resaka caméra na ny resaka pièce na fiara, eo ihany koa ny resaka vestimentaire sy ny cosmétique.
Amin'ny ankapobeny, raha ampitaina amin'ny any ivelany, mbola tsy ny malagasy rehetra no morona any amin'izay fanafaranentana avy any ivelany izay. Izy aloha mbola tsy manavanana ny gasy fa amin'ny alalan'le tambazotra tserasera Facebook sy ny tariny zany zao efa hita hoe manomboka mihitatra makany amin'izay le resaka asa en ligne zay tsika. Compéry kosa aloha kategoria satria misy manafatra accessoire fotsiny ohatra ny afarany dia asakasaka budget sy ny zavatra tian'le olona farana foana le izy zany fa tsisy tena hoe kategoria akory ao anatin'le izy. Mampazatra an'le olona zany ao anatin'le izy ny olona zany zatra an'le hoe tonga dia manantona magasin direct foana zany au lieu de hoe hijery an'le sary fotsiny amin'ny internet na salan'izany zany mbola tsy dia tena manavanana ny olona moa ny olona koa mbola tsy tena ny olona rehetra no zatra mikirakira ny sehatra amin'ny internet. Raha ny fanadihadiana natao manodidina ny €10 hatramin'ny €12 ny kilao ny fanafarana entana avy any ivelany amin'izao fotoana izao. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay atantsika ny tontolon'ny fitaterana amin'izao andro fety izao ihany koa ireo vaovao any amin'ny faritra ireo avy. Fête légendaire! Isaky ny vidy Legend Max 39 000 ariary monja ianao dia mandray anjara avy hatrany amin'ny fisariana azona smartphone sy vokatra Telma hafa isan-kerinandro. Manatonangana eny amin'ny Telma Shop dia nizao. Les bébés sont surtout connus pour leur sourire. Mais quelle est la source de ce bonheur? Molfix. Les couches Molfix sont ultra secs grâce aux cellules super absorbantes qui absorbent les liquides jusqu'à 30 fois leur poids. C'est pourquoi il n'y a pas de fuite et les bébés n'ont pas de rougeur. Ainsi, les bébés et les mamans sont tous heureux. Essayez Molfix et rejoignez notre mouvement de bonheur. Vaovao-be! Andramny Gino Ice. Zay zava-pisotro manalahita heta vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny amin'ny varotra mahazatra anao amin'ny vidiny €2 Fotoana manatrany zany feto miaraka amin'ny fianakaviana zany mikarakara fifaliana ery feno fanantenana indrindra rehefa miara-mijery fahita lavitra ka andao ariary fety mitohy fihenam-bidy ny décodeur Miss Access iray volana be izao dia €10 monja hatramin'ny 1 Desambra ihany Efa abonné Canal Plus ve ianao? Mahazo to Canal Plus mandritra ny 10 andro be izao rehefa avy manao réabonnement ianao manatonangana eny amin'ny pajinjara Canal Plus akaiky anao. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana noho ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny 3 sy 4 arivo. Veneto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Taorian'ny fetin'ny krismasy niverina miavitsy ny mpandeha amin'ny zotra nasionaly miainga eny amin'ny fasankarana ankehitriny. Avitsy ihany koa ireo manao réservation misy ireo mpandeha amin'ny taraina mahakasika ny sarandalana ihany koa. Miantarandriana. Raha toka maro ny mpandeha tamin'ny zotra nasionaly mialohan'ny fetin'ny krismasy. Amin'izao fotoan'izao ny eny zany raha ny teny amin'ny tompy fiantsonan'ny fasankarana no jerena. Saika ireo hamonjy fodinana hamonjy fety any amin'ny fianakaviana no maro amin'ny mpandeha. Tamin'ny alahady zany ana réservation dia amin'ny 1 zany zany tenen'ny coopérative mila tonga eto. Ny sarosarotra satria ilay fire tompoko ohatrany midangana miakatra be amin'izao fotoana izao. Akatoko ny fety koa ngamba.
avy lata vavatena diogna manakara nagnano réservation amonzy fety zay foana isa-taogna ny frais niakatra loatra efatra aly zaho lasa 7 aly maka ny manakara. Mahery ny 5 isan-jato io fiainan'ny mpandeha io amin'izao raha oharina tamin'ny fotoanan'ny fetin'ny krismasy, izany hoe raha toka fiara mandinan'ny 300 no niainga teto amin'ny fasan'ny karana mialoka hatramin'ny 9 ny volana desambra lasa teo, amin'izao lasa mandinan'ny 5 isan'andro izany. Hatreto aloha zany ny réservation en ligne na tonga tiako izy manao réservation dia vitsivitsy ihany efa hatramy na zatra hatramin'izay fa migadona mihitsy amin'ny fety vao tonga izy miaraka amin'ny koronany kely dia tonga dia miainga na apitsiny vao miainga janona any ambany any daholo satria be dia be le olona ny teneniko teo alohan'ny fety dia tsy misy olona miakatra dia tavela any ambany any izy any amin'ny province Manakara, Fianaratsoa, Tiliara, Morondava, Fort-Dauphin fa le fiara ampy any fa ny eto zany no vitsivitsy fotsiny izy eto izy vitsy ny fiara vitsy le olona zany zao aloha mbola mandeha fa ny ateraky ny raha pitsy raha afaka pitsy mbola tsy fantatra. Tsahivina araka ny namafisiny teo anivon'ny ministeran'ny fitaterana tsy tokony hisy ny fiakaran'ny sarandalana amin'ny zotra rehetra miainga eto amin'ny toby fasankarana antony efa nisy ny fanarahana ny ampiarana ny tarif unique. Mbola maro ny lesoka mila renina amin'ny fanatsarana ny sehatry ny fizandana any amin'ny faritra atsimo atsinanana rano zava-misimisy any amin'ny toerana nojerena napetraka ny ofisy paritra ny fizantany any amin'ny toerana amahana izay olana izay Henri Florian. Manan-karena amin'ny zavaboary maro toy ny faritra arovana, ny ala sy ireo karazam-biby ary ireo toeram-pitsangatsanganana manamorona ny moron-dranomasina iny ny faritra atsimo atsinanana. Saingy mbola maro ny lesoka tsy azahoana mpizahantany mitsidika iny faritra iny raha ny fanazavana. Tsy afaka tena hoe lavitra andrina sika fa isany hoe tena mbola lavitry amin'izany fandrosoan'izany mbola lavitra olo mitondra samy mitondra ny saim-patany samy magnano zay fatany ny etoa sisy hoe mpitondra zany izay hoe le circuit sy ny zavatra azo atao aty sisy hoe mba hitrandraka izy sisy manome torevitra efa samy mandeha zavany daholo rehetrarehetra. Napetraka araka izany ny ofisy paritra ny fizahantany vaovao any amin'ny faritra atsimo atsinanana mba hiarovana sy hanome hevitra ireo mpisehatra rehetra mahakasika izany. Nanatanteraka ny fanaovam-bakisiny entina miady amin'ny COVID-19 ihany koa ireo mpisehatra entina hiarovana azy ireo amin'ny fanatanterahana ny asany. Jana any faritra ihany isika dia nahitana fiakarany avokoa ny vidin'ny entana ilaina amin'ny andavanandro any Antsiranana faritra Diana mahatratratra any amin'ny 1000 ariary ny kapoakany vary any antoerana nambina veloarson. Mandeha ny feo mizotra araka ny tokony ho izy ny fiainana andavanandro ny mponina any Antsirana faritra Diana amin'izao fotoana izao. Mifanohitra amin'izay nefa ny zava-misy any an-toerana mahatratratra any amin'ny 1000 ariary ny kapoakany vary eto Antsirana an-tampon-tanàna amin'izao fotoana izao. Pagnafaravary fanjakana fa be ty maty privary ne ambany volo fo tsisy zay tanareo zao ty mandeha mivangavary ambany volo tsisy 4500 zay mivangavary ambany volo agny tsisy afa raha misy fa tsisy mba andifasa vary zay efa maty njaly any tsisy vola tsisy izy io tanareo prix ny vary io vary sympa mbola lombolombony vary gasa la fosogna anany davangana lafo tsisy mpividy zay tsy maintsy mivanga mandafo. Miakatra tahaka izany ihany koa ny vidin'entana ilain'ny mponina amin'ny andavanandro hany ka miteraka tsy fahatokisana sy fifamaliana eo amin'ny mpanjifa sy ny mpivarotra. Presque jiaby ronono raha jiaby presque miakatra tsisy raha tsy miakatra jiaby raha jiaby presque miakatra sahirana amin'izay voahoaka amin'ny fiakaran-draha jiaby io misy sasany miankany aby aminay ke hoe tondre zay foana mampiakatra izy fa zay fa mezaka faran'izay tokony ke hoe mba tsy avijaly andreo lefa le ampotony any mihitsy miakatra manjary manaraka ho azy foana zay le tamity aloha zany dia tena tafalatsaka anatin'ny tena fahasaramana tanteraka mihitsy ny vahoaka sy ny mpanjifa zay amin'izao raha mifahitanana isantaona hoe mijery entana ohatran'izao fa zarazara raha misy fa maro lolona mizara zao nefa amin'ny lera ohatran'izao dia raha tsika mahita tena tsisy raha mandeha mihitsy tena sahirana tena sahirana fa hoe asa inona tena hoe anton'izay loatra dia fahasaranana efa tena miatraika be amin'ny vahoaka.
miakatra daholo mihitsy mividiny entana rehetrarehetra faina nefa aty zany tsy afaka mampakatra le prix satria ny olona fa tena mitaraina dia zara zany mahazo dimanjato le ny resaka sakafo foana zany sisany tena raisina amin'izao. Raha ny zava-misy eny an-tsena treto mbola midangana ny ankamaroany vidiny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Raha tsy aivina nandritra ny famindram-pahefana teo amin'ny ministry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana, nilaza ny ministra vaovao fa afianganana ny fijerena vahaolana maharitra mikasika ireo entana ilaina amin'ny fiainan'ny mponina amin'ny andavanandro. Atreto tsy mbola nahitam-baolana izany ary tsy mitsaha mitombo ny vidim-piainana ka mampitaraina ireo mpanjifa manerana ny nosy. Mahakasika ny fiakaran'ny vidin'entana izay hatrany dia niakatra manodidina ny arivo ariary ankehitriny ny kilaon'ny vatomamy eny an-tsena raha nambaran'ireo mpivarotra. Anton'izany moa ny fiantraikan'ny fisian'ny valinaretina Covid-19 feo ihany koa ny fiakaran'ny saram-pitaterana avy any ivelany. Abraham Randriamanana. Toy ny isan-taona miparitaka eto an-drenivohitra ankehitriny manoloana ny fetin'ny farantaona sy ny taom-baovao ny tsena mamy manodidina ny 2,000 ariary hatramin'ny 5,000 ariary ny kilao izany izay miankina amin'ny karazany raha nambaran'ireo mpivarotra. Ny kilaon'ny vatomamy izay niakatra 1,000 ariary raha ampitahina ny vidiny teo aloha. Ny kilao aloha tamin'ny herintaona zany hoe latsaka kely fotsiny zany ohatriny ity zao tamin'ny herintaona 80 dia zao izy niakatra kely fotsiny 85 dia ohatr'izay daholo ihany chocolat tamin'ny herintaona 100,000 dia zao izy lasa 125. Fety ohatr'izao 25 dia vita 25 dia le farany taona io zany tena vanim-potoana mampandeha ny bonbon. Le 85 aloha zany zao bebividy bonbon chocolat le izy zany hoe ivelany en dur fa ny ao anatiny ao chocolat. Amin'ny ankapobeny ireo vatomamy vokarina ny ivelany no anisan'ny be mpanjifa mandritra ny fety ho an'ny eto an-drenivohitra. Ankilan'izay maro ireo antony nampiakatra ny vidin'ny vatomamy izay mifandray amin'ny fiantraikan'ny valinaretina eo amin'ny sehatry ny varotra iraisam-pirenena. Mifanaraka amin'ny fahalafosan'ny vatomamy mandritra ny fety kosa no hanafaran'ireo mpivarotra indray izany. Noho ny amiana ara-pahasalamana izay nisy teto amintsika dia somary niakatra ny vidim-piainana satria noho le fidiny sisy tany dia niakatra zany dia stockage no mivoaka. Transport lisy no niakatra zany dia lasa niakatra daholo. Tamin'ity aloha somary ambinetana daholo nampiasainay sisy ambinetana satria betsaka ny tsy lany teo aloha teo mbola nisy ambiny zany ny carton anay dia zahana amin'le tsisy tsena dia zahana le eo aloha nampiakarina fa mbola tsy nanampy izay aloha. Misy ny fanaraha-maso atao amin'ireo vatomamy eny an-tsena hisorohana ireo entana lany daty. Ankilan'izay ilaina ny mandanjalanja ny fihinanana ny vatomamy indrindra ho an'ireo ankizy mandritra ny fety raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra ho vitandrona ny fahasalamana manoloana ireo aretina samihafa toy ny aretinify. Tontolon'ny kolontsaina kosa indray dia tsy mandova ny ray aman-dreniny ireo vehivavy ao afaravangana faritra atsimo Antsinanana ary tsy maintsy manefa omby iray rehefa matiny ny ray aman-dreniny araka ny fomba tany any amin'ny toeran'ny andidiny izay izay tony eo ny nasaina. Ny lehilahy ihany no mandova ny ray aman-dreny ny farafangana faritra atsimo Antsinanana araka ny fanadihadiana natao tao amin'ny fokontany ambony io. Ny vehivavy miantoka omby rehefa ndao sy ny fahafatesana ireo ray aman-dreny nahitana masoandro. Ny fomban-drazanay amin'ny fandovana zany tena sy mandova ny vehivavy aminay aty satria hoe raha zany taloha lefa manambady vehivavy zany efa samy ray aman-dreniny koa efa mivadinagny mamboly izy mivadinagny mamely tegna izy mivadina dia efa nilanay ray aman-dreniny la misy zany lova zarainy nanadategny mizary lova kanefa vehivavy atao an'izany vehivavy mandevy ny ray aman-dreny rehefa maty ay vehivavy magnisa omby ray aman-dreny rehefa maty nefa gnanadanay sy magnisa omby kanefa la misy lova sy mahazo na kely ako sy vehivavy na tany metra raiky sy azo rehefa lehilahy mahazo zany fombanay aty. Noho ny tsy fandriampahalemana lasa ny dahalo ny ankamaroan'ny omby raha ny fanazavana ka nanapa-kevitra ny olobe tao an-tanàna fa vola no atolotra ireo vehivavy amin'ny fahalasana ny ray aman-dreniny solon'ny omby. Sy maintsy taloha fa ankehitriny moa fa lasana zareo patazaky toa dahalo mpangalatra omby la naby omby aminay aty zao sisy sony da ny didiany olobe hoe na misy omby raha sisy omby dia fa tao solony vola kizany solona omby zany gn'atao eo ame 2 hesy na 5 aligny sy 1 hesy gn'aloha
alohan'ny vehivavy zany rehefa maty ray na reniny. Ohatra na io zao moa dia tany nividian'ny vadiko ny toeranay mianakavy. Sy tamin'ny anadako, sy tamin'ny abako, fa any vadiko. Manjoro no fotom-piveloman'ny ankamaroan'ireo vehivavy. Ny vondrana ho fikambanana ireo vehivavy manano tena ka mahery ny 70% ankehitriny ireo mpikambana. Isan'ny mampalaza ny faritry ny vilivary ka io no ameloman'izy ireo ny ankohonany. Amin'izany vehivavy roa no miray lakana. Ho an'ny Ratsoa Julienne manokana, enina no velominy amin'izany. Miondrana andakana amin'ny iray ora maraina, miverina amin'ny 7 ora ary mamonjy tsena mivarotra izay azo. Olana ny ena ny vokatra azo ankehitriny. Mpivarotra isy manambady, mpanano tena ay mianakavy. Enina zanako miaraka ame zafy. Dia io ranomaso melomaka anazy. Mihaza mazony. Da vily madiniky etinay bezary lefa maraina andro. Taloha nisy izy, taloha. Da farany fahakeliny azy lay taloha da 10 aligny indraiky andro. Amizao zara la mahazo 4,000. Ndray gaga mety efa 10 taona teo ngamba iady efa tamin'ny ranomasiny io da jusque zao mianatra fa sy nahavita. Iray aman-dreny masahirana tonga lefa bebe defa miala defa lasa mandeha mihaza vilagny mamely ny iray aman-dreny mamely tena. Hatramin'izay maro ireo hazandrano simba rehefa tsy misy mividy ka nitoana ny mpiara-mombonantoka toy ny PAM sy ny OIT ireto fikambanam-behivavy ireto ka hanamboarana toerana fitehirizana sy famadihana ireo hazandrano ka tsy voatery hivarotra fatyantoka ireo mpanjono. Varira iray 20 taona monina ampanihy Aberoro no lasa ny jolamy miisa 7 mitondra basy ny takariva ny 20 Desambra lasa teo. Hatreto mitony fanarahan-disy ataon'ny fokon'olona sy ny mpitandro ny filaminana ao amin'ny toerana gaeton Andriatsilava. Ny 20 Desambra tokony ho tamin'ny 7 ariva, olona miisa 7 mirongo basy no nakankery ny zazavarira iray 20 taona tao ampanihy Fokotany Mahavatsy, commune Marerano, district ny Beroro. Ny andro amizay moa miahalina izay olona matanjaka zany lasa nanao ny fanarahan-dia io. Dia ny anatsimo zany le dia dia ny hazo ny faritsy ny tanàna atao hoe Berazy. Io Berazy io zany eo amin'ny 12 kilometra miala io tanàna tanàna Mahavatsy io. Ka io Berazy io koa zany tanàna malaza misy tsenam-bokatsy. Io zany misy tsenam-bokatsy isaky larobia io Berazy io. Io zany centre-ny olona rehetra zany ao amin'ny toerana atao Berazy io. Le andro moa miahaly le jiro matahotsy koa le olo mitondra basy. Dia ny andro maraina. Tonga amizao zany maraina. Sy hita amizao le dia hoe aiza ny andehan'ny dia io. Fantatra na ny anatsimo na ny anavaratsy fa very amin'ny toerana tanimbarin'ny Berazy io. Hatreto mbola mitoy ny fitadiavana sy ny fanarahan-dia ataon'ny fokon'olona sy ny mpitandro filaminana. Vao tsela kory raha ny fanazavana azo, nisy olona nitapahin'ny dahalo ny lohany tao amin'ny commune Marerano hatrany. Faritra mena ny toerana amin'ny fandriampahalemana ka hanaovan'izy ireo Antsoavo, indrindra ho Beravy, commune Nosbe Centre, district ny Manja. Ny toeranay zany tena hoe faritra mena amin'ny tsy fandriampahalemana. Dia mamangataka zany zahay mpitombona isa ny mpitandro filaminana ato amin'ny brigadiny Marerano. Dia mangataka koa zany zahay amin'ny toerana atao hoe Berazy tokony asiana poste avancé ny gendarmerie. Satria io toerana io zany anelanela-tany manefitra ny Manja sy Beroro sy Mandabe. Latsaka ampovoany zany io toerana io. Kanefa io toerana io toerana malaza amin'ny tsenam-bokatsy. Ny olona rehetra mpanao tsenan'omby, mitondra vary, mitondra vokatsy, akoho-mamborona dia eo amin'ny tsena io. Kanefa io tsena tsy misy poste avancé ny gendarmerie. Matetika mitsanga zany ny asan-dahalo amin'ny toerana io ao. Tsy nisy omby nalaina, tsy naka-fananana, fa io zazavarira io ihany no nalain'ireo malaso ny takariva ny 20 Desambra io ary mbola tsy hita 2 andro aty aoriana. Mampametra-panontaniana ny mponina any toerana ny zava-mitranga, indrindra ny mahakasika ireo zazavarira izay isan'ny lasibatra ny malaso tatoato. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia any Brésil mahery ny 20 no namony eny noho ny fiakaran-drano izay nateraky ny rotsakorana tao anatin'ny andro maromaro izay.
mahatratratrany amin'ny tery fisian'ala ny mponina voatery nafindra monina fanadina. Tahaka izao ny fiakaran-drano any Brezila ankehitriny, tombatra ny isan'ireo namoy ny Inde vokatra izay raha nitatra vonjimaika hatreto 20 farafakely ny razana hita. Antony izao tondra-drano izao ny tsy fitsaharan-drotsakorana tanatin'ny andro maro ny sesy. Fodrafitrasa maro no simba, isan'izany ny tetezana lehibe, ireo trano fonenan'ny mponina, magazay sy ny maro hafa. Amin'ny trano fonenana anjatony, mahatratratra amin'ny 2 metatra ny ahavon'ny rano anatiny, araka ny nambaran'ny mponina sasany. Misa 3 leo ireo tsy maintsy ny findramonina vonjimaika manoloana io. Isan'ny tena lasibatra izao fiakaran'ny rano izao ny ao Itabona. Tsy misy intsony ny fifamoivoizana raha tsy amin'ny alalan'ny lakana sambo ary saika divitry ny rano ny ankamaroan'ireo trano iva. Amin'ny alalan'izay no itetezan'ny mpamonjy voina ny trano monjena ireo tafajanona an-tranony. Dia izay indray mamana vaovao tamin'ity androany ity angatrano nanaraka izany soava tsara atao tompoko. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.